Tsika trano kosa ny fampalalam-baovao tao aorian'ny fahombiazan'ny campagne conquête izay nitanterahan'ny banque BNI Madagascar izay nahatratra 820 isanjato ny tany fanokafana tahirim-bola raha toa ka 120 isanjato izany ho an'ireo matianina dia indroso amin'ny alalan'ilay fanentanana banque au quotidien araka izany ity banque BNI ity. Araka ny lazainao teo moa zany banque au quotidien ny tianay avozona zany amin'ny zavatra izay dia hoe mampahafantatra zany ny mpanjifa fa ny BNI Madagascar zany manatolotra ahafahana mamaholana amin'ny zavatra rehetrarehetra mety hitranga amin'ny fiainana andavanandro. Ny tolotra izay ananasany ohatrany hoe avance au salaire ahafahanareo zany mahazo 10% isanjaton'ny karamanareo zany amin'ny autorisation de débit. Ny faharoa dia misy ny atao hoe elionette moa zany dia resaka fandefasana virement ohatra amina compte amin'ny alalan'ny internet. Misy ihany koa ny atao hoe elio SMS. Io indray zany dia ny fahafantarana ny fivoaran'ny comptenareo zany dia misy information zany izay alefanay zany anatin'ny téléphone-nareo. Akoatr'izay koa moa zany manatao hoe carte univers moa zay le carte univers zany dia rehefa misy olona zany makany ivelany dia mampiseho an'le carte univers fotsiny izy dia mahazo attestation de voyage izy aty amin'ny BNI dia afaka zany mandeha mahazo ny taratasy ahafahana makany ivelany na mahazo visa zany satria misy assurance voyage zany eo anatiny. Anaty le carte univers io le carte univers io zany anaty pack rubis na pack pro na pack business.